Fa manana ny fomba fijery ny toedraram-pirenena Andriamatoa Jean-Louis Robinson izay candidat filoham-pirenena ny fanandrana tamin'ny filoha ankehitriny tao anatin'ny fiodinana faharoa fondeo arahantsika ny andinindiny izay miaraka Marc Antoine Sitsiry Rakotarson. Miantso izy ny tolotanana na miantso izy zany firaisakina mba androsoana zay keo moa le bazinika zay dia fatram'izay ny dia zay foana le fanaovana nyity le fifidianana tao zay nialany tamin'iny a dia fifidianana mba hiadivana amin'ny zao crise manitsikitsika zao vity ny fifidianana nisy maresy nisy nyresy nefa ny tsy maintsy Madagasikara tsy maintsy nyroso efatra amin'ny 10 taona ve dia mbola ohatran'izay foana ny fanaovana azy fa dia andro amizay ary mba eritrretina mba ho tsara tantana amizay sarotra ihany angambany am'izao fotoana zao no hoe ahoana no tsy haingana loatra zay zao loatra somary hoe mety anahirana ao koa zany mpamatsy vola mitady anitsy an'le vola tsika hoe aloha jerena ny sandam-bola io kosa aloha dia nitorefo ary efa voalazany ihany keo moa zay hoe edivana io amin'ny sandam-bola malagasy io mba tsy etsehana na tsy etsehany firy satria tsika efa lazaina hoe manan-karena izay zavan'izay le kapitaly lehibe ary am'izao fotoana zao fataotao zay mahatsara tantana le firenena ahoana moa no mbola ho ampidinina ny salam-bolatsika zay zavatra zany tokony edivana miaraka azo ahembotra kely raha am'izao fotoana zao mbola midy no sandam-bola io angamba tsy nisy malantena zay tena ho sahirana eto tsika malagasy hiakatra daholo ny vidimenana ka zay edivana am'izay raha lazay tsika fa hoe fa manomboka ka zay koa zany niraisakina sy eo indray dia efa mpitsarisarika tsy fitavim-piavana am'izao zao fa edivana am'izay fiakaran'ny vidimenana zay zao tokony masoana isika rehetrarehetra.